fanazavana ary fanehoan-kevitra ihany koa no mahakasika ny fanapahan-kevitra izay niraisiny HCC amin'ny fanafoanana ny birao maharitry eo anivon'ny Antenimieram-pirenena. Ary antsika tao zao manaraka izay fanehoan-keviny izay. Eo anatin'ilay fanontaniana amin'izao zavatra mitranga zao moa zany famoahan'ny HCC iny ataontsika hoe karazana didim-pitsarana iny dia tsy maintsy miteny ihany tena amin'ny mampamahay lalàna satria somary talanjona ihany amin'ilay didy rehefa tena dinihako lalina izy mahatalanjona dia izao raha jerena ny lalam-panorenana izay tokony haingan'ny zavatra dia misy ny article 78 na voala amin'ny fitopolo mazava ny ao anatin'ny article voala amin'ny fitopolo io hoe ny assemblée dia atsony ny filoham-pirenena manao session spéciale ary ao anatin'ny session spéciale io izy no mifidy ny birao permanent sy mifidy ny commission rehefa lano izy ny ordre du jour dia tapitra ny session spéciale. Zay no metrahako fanontaniana aiza ho aiza amin'izay le hoe atao aloha ny règlement intérieur zay vao atao ny fifidianana birao permanent. Ny article fa sivy amin'ny fitopolo na so l'article 119 dia milaza hoe rehefa manao session ordinaire dia manangana ny mametraka ny atao hoe règlement intérieur ho an'ny organisation et fonctionnement ny Antenimieram. Ka eo zany ny fanontaniana hoe ny session spéciale ve ny zava-dehibe sa ny session ordinaire raha ohatra ka lalam-panorenana no jerena. Zay no tonga mametra-panontaniana lalina hoe ny HCC eto amintsika ve dia tsy afaka ny ametraka mihitsy lalàna zay tena amin'ny fanitsy amin'izay tena dikany raha ohatra ka ny fandrikanana lalam-panorenana no atao fa ohatran'ny foana isaky ny misy fifidianana isaky ny misy olana eto amin'ny firenena dia misy fitongilanana foana ny lalàna eto amintsika kanefa tsy mahasoan'ny firenena zany tsy mahasoan'ny mpitondro zany na ny filoham-pirenena ary tsy mahasoan'ny Antenimieram koa zany zavatra zany raha sotra zavatra ary indrindrindrina amin'ny farany dia hoe le lalam-le didany ka tsy milaza mihitsy hoe mijanona toy ny asan'ny Antenimieram satria tsy ara-dalàna fa hoe manao ny asany mandra-pifidin'ny birao vaovao.